Sehatra ny finoana indray kosa ny sehoana disadisa omaly tamina fiangonana FJKM iray teto Andrenivohitra olana izay miantefa amin'ny mpitandrina ao an-toerana sy ny sampana tanora kristianina ao anatin'ity fiangonana ity hatrany. Raha ny loharanom-baovao azo dia ny resabola no fototry ny olana ny rotonda. Nanao fitokonana teo anoloan'ny fiangonana lehibe iray eto Andrenivohitra ireo mpikambana amin'ny sampana tanora kristianina no ny antsoin'izay voalaza fa mahazo azy ireo. Nasain'ny mpitandrina navoaka ny mpiandry avy ao am-piangonana tokoa izy ireo omaly satria voalaza ho devoly. Naneho hevitra ireo mpikambana ao amin'ny STK mikasika ny zavan-tranga teo amin'ity fiangonana ity. Dia miseho amin'ny endrika samihafa ny fanakanana amin'ny asa fitoriana. Manomboka izany amin'ny antso izay tsy avela miry reto sampany reto. Manaraka izany ny zava-niseho voaingany indrindra dia ny omaly. Fotoana mahazatra anay isaky ny sabotsy hariva sy ny alahady. Mameritsiry izay ary manao fampom-pivavahana fifampitondranam-bavaka. Omaly anefa nakatona ny vavahady tsy azona hidirana. Midika izany fa ny fiangonana dia tsy natao hivavahana. Ho anay ary izay dia sakarana sy roahana tsy hivavaka atao amin'ny fiangonana ary tsy hitory ny filazantsara. Izay nefa dia tsy manaika an'izany fa efa nirahan'i Kristy izay hoe manompoa sy tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Dia noho izany indrindra nijoroana amin'izao fotoana izao satria lasa manjary miseho ny korontana eto amin'ny fiangonana. Efa inona ny zava-misy marina. Ny fisian'ny olona eo amin'ny fitantanana ny teti-bolan'ny STK ny fototry ny krizy eo amin'ity fiangonana ity. Seka mitentina 2 millions d'ariary amin'ny anaran'ny STK. Dia spesa 320 000 ariary. Vokatra anjaran'ny STK io. Io dia niraisin'ny fiangonana. Nampidirina any amin'ny kôntina kanefa ny STK madiodio. Dia nitranga teo ny olana satria tsy mandeha amin'ny ara-dalàna zany fandeham-bola. Satria efa misy ny mpanao sonia amin'ny seka an'ny STK fa teto dia ny fiangonana ao ilay sonia, izany hoe faux ando zany io amin'ny resaka kôty. Niantson'ny fiangonana foibe ny sampana STK mba hijery akaiky ity raharaha ity ary andray ny andraikitra tandrify azy manoloana ny zavamisy.